dia misotranao aingo rabarnala nanomenay ny fitenenana marina tokoa zany fa ny maraina teo no nisokatra tamin'ny pomba ofisialy ny fikonan-doha iraisam-pirenena izay tanterahina ety amin'ny ety Ivato ety amin'ny centre international centre de conférence international ety Ivato. Tsara ny manamarika fa mpikambana maromaro ao anatin'ny gouvernement no nanotrina sy nanome voninahitra zany fotoam-panokafana izany tamin'ity maraina ity. Ny zareo amin'ny ray aman-dreny mijoro moa no totona fotsy sy nahandrona masaka izao fikonan-doha pirenena tanterahina ity Ivato izao. Indro ary ho fitian'ny Aurelia Rafringa ho anareo miaraka amin'ny ekipan'ny TVM izany fotoam-panokafana izany. Ny fonora maraina katroka ny nanomboka ny lanom-panokafana ny fionan-be-pirenena teto amin'ny fitoeram-pivoriana iraisam-pirenena eto Ivato. Voahaja araka izany ny fotoana satria iny voatondro ny fandaharam-potoana. Raha terorivo ny nasaina avy amin'ny solitena 12 isaky ny distrika dia tsy natosy-botanana kosa ireo rehetra tonga satria dia manodidina ny 4,000 eo no mpizaika nandray anjara. Mbo hevitra dimy araka izany no dinino mandritra ny andro dia ny momba ny lalam-panorenana sy ny fifidianana ary ny mahakasika manokana ny vaomera misahana ny fifidianana, ny famosoran-keloka sy ny fampiavanam-pirenena. Hojerena manokana ihany koa ny amin'ny tontolo politika, ny fanatsarana ny fitantanana ny tetezanita ary ny fanomezanaina ny lafiny ekonomika, sosialy ary ny kolotsaina. Tsikaritra teto ny fahatongavandry zareo avy eo amin'ny Escopole, misy amin'ireo avy eo amin'ny ankolafy ihany koa ny andray anjara tamin'ny anarany antoko politika. Zava-dehibe tokoa izany. Andrasana faritra araka izany ny fombiazana ity fiainam-be-pirenena ity satria ety Ivato avokoa ny masony rehetra amin'izao fotoana izao. Fa raha ny olona no miady sy ampiadina ka malaky ady, zay no filaronana. Aza atsangana ny fahavalo, na ny tsy makasitaka, na ny makasitaka. Efa tsy mitovy ka tsy tokony ampikorotana tsara. Fa anona kosa ka fanakorontanana ny fomba rehetra, amin'izay tsy mitovy hevitra aminao. Fanaratsina tsy mifetra no tanterana fa ny onjena arak'izay farany azo atao efa tsy menika mipoetsaina maholombanina izany. Aoka anjaka ny fifanatsara apanjakaitsika izany koa mirahasoa asika menakary tompolasy tompofavy mirahasoa ny firenetsika ary indrindra raha ny fionan-be-pirenena ity. Enganeny fionan-be-pirenena ity ka hamidy ahitany tono ary kapa ahitany fana. Hitany ezaka rehetra ataontsika ny Andriamanitra izay noloavitsika ary atampony tono. Hanomboka avy hatrany aorian'ny sakafo antoandro kosa ny dinika izay efa nozarazaraina tao anatin'ny vaomiera dimy. Eo izany vao tena hanomboka ny asa vaomiera ao anatin'ity fiainam-be-pirenena ity. Fizaika manodidina ny 4,000 eo no mandray anjara amin'ity fikonan-doha pirenena ity avy amina distrika miisa 700 taorin'iny fikonan-doha fanokafana ny fikonan-doha pirenena iny dia efa maro sahady ireo olona izay naneho ny heviny na olon-tsotra izany na tompon'andraikitra ihany koa eto amin'ny firenena. Dia ho arahantsika izany fanadihadiana izany mbola iarahana ihany amin'ny Aurelia Rafringa miaraka amin'ny ekipan'ny TVM. Efa ela no niandrasana an'io tanteraka ihany izy tia dia enganie ka mba ahita vahaolana marina tokoa ny mpizaika rehetrarehetra ao ary ny fahitana an'izao ane hita mihitsy le izy fa te-handray anjara daholo mihitsy ny olo-pirenena rehetrarehetra saingy ny toerana moa no tsy ampy raha azo natao raha moa mety tena mikanja be mahamasina mihitsy gamba nanaovana ny zavatra ity dia mbola tsy ho ampy ihany fa tsy maintsy misy solon-tena ihany moa zany no mikarakara an'izay zavatra zay fa dia maniry anireo mpizaika reo zany mba ahita ny hevitra tsara entina hitondra ny firenena
ivoaka amin'ny fahasairanana ary atongavana amin'ny republika faefatra izay andamina mihitsy amin'izay an'ity firenena malagasy ity. Ataontsika hoe feno satria hitantsika moa amin'ny mahafaritra azy dia tsy maintsy tompona andraikitra ihany koa amin'ny fampandrosoana sy ny fiezahana ivoahana anatin'izao krizy izao any faritra. Ary be dia be ny vahoaka ao anatin'ny faritra na tsy resantsika isika ny distrika dia sambiny nahatonga ny solon-tenany daholo zany ho mamonjy an'izao conférence nationale zao zay andravonana midimika zay efa nisy tany amin'ny fotony tany nametrahany vahoaka isan'ny fotony ny zavatra tena ilainy sy heveriny mahatsara ny fiainany ka hoentina ty amin'ny conférence nationale. Hita tokoa zany ny vahoaka malagasy fa vonona zany efa nimetana namaly le krizy ka hitasika amin'izao eto ivato zao na dia hoe eritreretina olo rivo tokony vorety hitanao zany fitombony fa beta be hitanao zany le olona fa hoe lina mba hivoana amin'le krizy. Ny atanaina amin'izy ity zany dia mba ahafahana manatanteraka ny fifidianana idirana any amin'ny 4e république sy ny azahoana ny fankatoavana irasam-pirenena anaovana ny fifidianana ivoahana amin'izao krizy zao.